Masina io fifaliana sy tombontsoa ihany miaona finaritra aminao atao anatin'ny fandarantsika ary manasanao hanaraka ny hatramin'ny farany. Mbola ao anatin'ilay lohahevitra lehibe na eo aminy aho isika mianakavy ary manohitra ny dika miaraka amin'ny pasteur Andry Amparatiana Fanera. Miarabanao atao anatin'ny fandarana tompoko. Miarabanao namana dino ary manona ny fiadananto amintsika rehetra ihany koa. Ya. Tamin'ny feonantsika farany ny resaka betsaka ny fanatrehan'Andriamanitra isika ary isan'ny songadina tamin'ireo andininy izay nomenao ny Genesis 2:20 nilazan'ny Jakoba manao hoe eto amin'ity toerana ity Andriamanitra zany hoe nisy fanatrehan'Andriamanitra izay tsy takatry ny olombelona sy ny fahafahan'ny olombelona mahatsapa zavatra dia natsapan'izay Jakoba ary fitahiana ho azy izay Andriamanitra nonona teo amin'ny izay. Mitoy ny fandarantsika inandray ary no resantsika amin'ny mpiara-mianatra androany tompoko. Inazy toizantsika ny lohahevitra onona eo aminy aho Andriamanitra zany no miteny hoe manaova fitoerana masina dia onona eo aminareo aho. Hitantsika farany teo namana dino fa ny fitenina teo ihany le hoe alohan'ny nanamboaran'ny Mosesy toerana masina tany anefitra dia efa nonona teo amin'ny olona teo amin'ny vahoakany Andriamanitra fomba sy endrika maro samihafa izay voalaza ny zavatra niseho tamin'ny Jakoba izay teo amin'ny toerana efitra no ny toeran'ny Jakoba dia teo no nahatsapa Jakoba hoe eto amin'ity fitoeran'ity Jehova fa izao no tsy nahalala. Hafa ity izy fa tranon'Andriamanitra sy vavahadin'ny lanitra. Teo Jehova, teo amin'io toerana io. Zany hoe lay hoe Andriamanitra moa amintsika zany dia tsara mihitsy zany manamafy an'izay namana dino. Io zany tsy voafetra amina anankiray. Hojerevantsika moa zany lay Exode 10:20 amin'ity fandarana ity. Somary landalina kely amin'izay tsika zany amin'ilay fitoerana masina. Fa tsy voafetra an'ilay toerana kay ny Andriamanitra monina eo amin'ny olona, eo amin'ny vahoakany. Fa izay mahatonga an'ilay teny David amin'ny Salamo 119:9 dia hozy izy David hoe ataoko eo anaty trehako mandrakariva Jehova. Zay présence de Dieu. Ataoko eo anako mandrakariva Jehova. Eo amin'ny ankavanako izy sisa. Ina avy ndao hojerevantsika ny toy ny lohahevitra manao hoe onona eo aminy aho. Ankehitriny dia mirosotsika zany amin'ilay Exode 10:20 manaova fanamasina ho aho dia onona eo aminy aho. Zay haitsika zany ny zavatra nataon'ny Mosesy tany anefitra rehefa nanangana ilay fitoerana ho an'i Jehova izy antsoina hoe tabelina kely dia mazava ny voalazan'ny ten'Andriamanitra ao amin'ny Exodosy moa zany milaza an'izay fananganana an'ilay toerana tabelina kely zay zany mba ataontsika hoe zavatra hita maso izay mampiseho sy mampahafantatra ny fanatrehan'Andriamanitra. Zay ny elizana namana dino hoe amin'ny alalan'io zavatra hita maso io zany no ahitany zanak'Israela sy atsapany fa monina eo amin'ny Andriamanitra. Zay fa naizana zany dia zao misy heviny ihany koa lay tabelina kely mihitsy. Misy heviny lalina le izy. Miaraka amin'ireo fitaovana sy ireo fanaka ao anatin'ilay tabelina kely. Zay mampiseho ary manamafy ny fiaran'Andriamanitra monina amin'ny zanak'Israely. Satria raha raisitsika mantsy zany namana dino hoe tamin'ny andro Mosesy anie no nananganana an'ilay tabelina kely fa amin'izao andro iainantsika izao, amin'izao taona iainantsika izao, ahoana indray zany le hoe monina eo amintsika Andriamanitra amin'ny fomba ahoana? Anangana toerana koa ve tsika? Zay mantsy zany lizany hoe tandremo tsy voafetra ny toerana ny hoe andeha anangana toerana voatokana koa ve tsika? Fiangonana angamba
satria zay zany tonga de ao an-tsaina avy hatrany hoe amin'ny alalan'ny fiangonana no hitoeran'Andriamanitra, tranon'Andriamanitra io fiangonana io. Fa misy heviny zay mahatonga le hoe ho jerevantsika ny heviny tsirairay an'ireo fanaka ao amin'ny tabelina kely, satria ireo zany no mampahafantatra hoe amin'ny fomba ahoana indray no iarahan'Andriamanitra monina amintsika amin'izao andro ianantsika izao. Ndao raha jerevantsika raha le izy ny firafitra le tabelina kely na manadinao ny zavatra voalohany raisika dia izao ny fitodika an'ilay tabelina kely. Ny fitodika an'ilay tabelina kely dia misy vavahady izy, de ny vavahady n'ilay tabelina kely mitodika miatsinanana. Zava-dehibe zany zay, ary Andriamanitra mihitsy no nanome an'izay toromarika zay. Mitodika miatsinanana ny vavahadin'ilay tabelina kely. Inona ny zavatra tian'Andriamanitra ho ampianarina ny zanak'Israely, ka raha ny teny izy hoe manaova nareo fitoerana masina ho aho, de olona eo aminareo aho, de lay fitoerana zay amboarinareo atodio miatsinanana ny vavahadiny. Inona ny tena tian'Andriamanitra ho ampianarina sy ampahafantarina ny zanak'Israely amin'izay fotoan'izay. Ao amin'ny Ezekiela no andeha vakitsika. Ezekiela 4:10 ny andininy 9. Ezekiela 4:10 ka ny andininy 9. Zao no vaky ny teny. Koa ataovy amin'ny taranak'Israely hoe, izao no lazaina Tompo, mibebaha dia miambohoa ny sampinareo sy ny fahavetavetanareo rehetra, eny miambohoa ireny. Mahafinaritra, misy teny mahafinaritra mihitsy ao, teny anankiroa tena zava-dehibe raisika eo. De hoe koa ataovy ny taranak'Israely hoe, izao no lazainy Jehovah Tompo, ny teny voalohany mibebaha. Inona moa zany le hoe fibebahana? Fialana amin'ny fahotana. Zay natao hoe fibebahana. Miala amin'ny fahotana, miala amin'ny faratsiana, mibebaha. Fa miaraka amin'izay de ozy izy ilay teny Jehovah, io le teny faharoa tena lehibe. Mibebaha dia miamboho ny sampinareo sy ny fahavetavetahanareo rehetra. Le fibebahana miaraka amin'le hoe miamboho ny fahotana, ny sampy sy ny faratsiana zay natao rehetrarehetra. Miamboho de mazava be angamba zany teny zany hoe le hoe miamboho manome lamosina. Zay le izy, manome lamosina. Zay mihitsy ny natao hoe fibebahana na manadinao mitodika. Raha nandeha tamin'ity lalana ty ianao ka atao hoe mibebaha ianao, ny ataonao zany mitodika de mizotra amin'ny lalana hafa mihitsy, mizotra amin'ny lalana mifanohitra amin'ilay teo, de le lalanao teo aloha iny any an-damosinao. Zay natao hoe mibebaka zay. Ary io voalazan'ny Ezekiela io le izy, mibebaha de miamboho ny sampinareo. Inona ny afatra tiana ampitaina mahakasika an'ilay tabelina kely? Satria misy fandraisana io. De zay le hoe ny vavahadin'ny tabelina kely todika miatsinanana. De rehefa hiditra ao amin'ny tabelina kely ny zanak'Israely hanatrika an'Andriamanitra, hanatrika ny voninahitr'Andriamanitra, ny présence an'Andriamanitra ao amin'le toerana, dia any an-damosiny manome lamosina ny masoandro. Zay izy satria ny atsinanana lasa ny an-damosinao ny atsinanana. De manome lamosina ny atsinanana izy de mitodika manatrika ny voninahitr'Andriamanitra ao amin'ny tabelina kely. Inona kay zavatra tiana ampitaina amin'izany? Tsotra be le izy, miamboho ny sampinareo ary mibebaha ozy izy Ezekiela. Ny zanak'Israely, zay le nijerevantsika tamin'ny fahandarana teo aloha, taizaka reto olona reto vahoaka reto teo aloha, tany Egypta ane ireo vahoaka reo Ny aina tao Egypta izy nandritra ny 3,700 taona. Ny aina tao Egypta. Ny zavatra ny aina natao Egypta, fivavahana tamin'ny masoandro. Zay ny fivavahana ny Egyptiana. Zay ny zavatra hita ny zanak'Israely miaraka amin'ny Egyptiana. De mahita isan'andro isan'andro izy, mahita ny Egyptiana mivavaka amin'ny masoandro, mivavaka amin'ny masoandro isan'andro. De hita ny fomba fivavahana Egyptiana. Zay na manadino na tonga ilay
hitanao somary miverina kely tsika amin'le tantara hoe rehefa tafapitana ranomasina mena ny zanak'Israely afaka atao Egipta dia ny zavatra niseho anie mbola nanangan'Andriamanitra Egiptiana ihany izy tany anefitra efa afaka tany Egipta fa mbola nanangana Andriamanitra nanamboatra moa zany nanamboatra Andriamanitra Egiptiana ihany izy ombalahy kely ny ombalahy kely anie Andriamanitra Egiptiana de mahapetratra fa fomba ahoana nahatonga ny zanak'Israely nietreritra hanamboatra ombalahy kely volamena satria 700 taona mipetraka tao Egipta izy. Maro ny zavatra hitany tao. Resaka fivavahany Egiptiana, ny fomba fivavahany Egiptiana. Aika nisy fiantraikany tamin'ny zanak'Israely le fivavahany Egiptiana. De zay izy tonga de tonga tany anefitra reo hita fa nahatrelo Mosesy niona tamin'Andriamanitra naka ny 70 tao amin'ny tendrombohitra Sinay. Ndao tsika anao Andriamanitra. Tonga de ny Andriamanitra ny forony, le Andriamanitra ny Egiptiana ny forony. Zay mahatonga ilay fitoerana masina natodika tana-tsinanana ny vavahady. De rehefa miditra ao amin'le tabelina kely, manatrika an'Andriamanitra zanak'Israely, de any an-damosiny ny masoandro, miambo ny masoandro izy. Tsy mieritreritra n'ilay Andriamanitra ny Egiptiana zay hitany sy zay nisy fiantraikany teo aminy nandritra ny taona maro fa manatrika an'Andriamanitra. Zay ke zany le voalohany mahakasika an'ity le fitoerana zay nasian'Andriamanitra namboarina ity mba ahafahan'Andriamanitra monina eo amin'ny zanak'Israely dia makalesona antsika zany mba ahafahan'Andriamanitra monina eo amin'ny vahoakany de mila miambo ny sampy. Zay zany misy ravana malala. Mba ahafahan'Andriamanitra monina eo aminao, mba ahafahan'Andriamanitra monina eo amintsika, ary mba ahafahantsika koa manatrika ny voninahitr'Andriamanitra, de mila miambo ny sampy, mila miambo ny fahotana. Hitanao na fandray tamin'le tany aloha daholo izy fanadiovana hidirantsika zay rehefa eo maty zany zay fanazavana zay. De rehefa miditra amin'ny tabelina kely ny zanak'Israely zany, anatrika an'Andriamanitra izy, ary hitany fa eo Andriamanitra, monina eo Andriamanitra amin'ny alalan'io fitoerana io dia eo Andriamanitra. Ny zavatra voalohany atrehany de ny altara. Rehefa miditra amin'ny vavahady ny tabelina kely, tonga de ny altara eo. Altara fanaovana fanatitra. Sady zay de ndao tsika mba maki ny ten'Andriamanitra ary fa inona kay dika zany hoe rehefa manatrika an'Andriamanitra amin'ilay toerana zay nasian'Andriamanitra namboarina de ny altara voalohany eo. Tselo tsara misy antony anio zay mahatonga hoe hidirantsika tsikelikely reo fanaka ao amin'ny toerana io atatsika ny heviny am'izao andro iainantsika zao satria mifandray am'izao andro iainantsika zao izy. Zao raha voalaza le ten'Andriamanitra ao amin'ny Hebreo novakitsika. Hebreo 7:22. Hebreo 7:22. Hebreo 7 ka ny 22. Ary saiky diovina amin'ny raha ny zavatra rehetra araka ny lalàna, fa raha tsy misy raha latsaka de tsy misy famelan-keloka. Zay zay ny aton'le altara. Io ny voalohany fanatitra. Raha tsy misy raha latsaka, tsy misy famelan-keloka. Inona ny vonoana amin'le altara? Zanak'ondry. Zay ny vonoana amin'le altara, zanak'ondry. Tendao natrika maky ten'Andriamanitra ary ao amin'ny Petera voalohany 2:2 no vakitsika. Avy eo pitsika ny Isaia 3:12. Petera voalohany 2:2 ka ny 4:12. Zao ny vaky ny teny: ary izy nitondra ny fahotantsika tamin'ny tenany teo amin'ny hazo, mba ho fatany amin'ny ota isika fa ho velonany amin'ny fahamarinana, ary ny dia kapoka taminy ny nasitranana anareo. Amafisiny Isaia 3:13 izy io, ny 2:12.
Isaia 3:10 moa no nalain'ny kera nankalana azy. Isaia 3:10 Diny fa 12 ka ny 12. Zao ny vaky ny teny koa Isaia 3:10 ny 12. Koa dia anome azy anjara amin'ny lehibe aho ary zara-babo amin'ny mahery izy satria nahidino amin'ny fahafatesana ny ainy ary natao isan'ny mpanota iny izy. Eny izy no nitondra ny fahotany maro sady manao fifonana ho an'ny mpanota. Raisiko le fehezanteny faraparany ao amin'le Isaia 3:10 de hoe ary natao isan'ny mpanota izy. Eny izy no nitondra ny fahotany maro. Fainaka ny zavatra miseho raha namandradonao rehefa manatrika ny altara ao amin'ny tabelina kely ny mpanota anankiray miaiky ny fahotany eo amin'ilay zanak'ondry izy. Miaiky ny fahotany eo amin'le zanak'ondry le mpanota io. De le fahotan'le mpanota lasa tafafindra eo amin'le zanak'ondry. Zay mahatonga le zanak'ondry tsy maintsy vonoina. Raha tokony le olona no faty satria fahafatesana tambony ota le olona zay nanota no tokony ho faty dia lasa le zanak'ondry no vonoina satria nafindra teo amin'le zanak'ondry ny fahotan'le olona. Io le izy no nitondra ny fahotany maro sady manao fifonana ho an'ny mpanota. Ndao ara hazavaitsika kely ary ny ten'Andriamanitra. Apokalipsy 3:10 Apokalipsy 3:10 dia ampiarahantsika amin'ny Romana 5:10 Apokalipsy 3:10 ka ny 5:9. Zao no vaky ny teny. Ary ankohaka eo amin'ny ny olona rehetra monina ambonin'ny tany de zay tsy manana ny anarany voasoratra ny fiainan'ny zanak'ondry izay voavono hatramin'ny nanorenana izao tontolo zao. Zao tsara le fehezanteny farany zanak'ondry Jesosy io zay voavono ovinao izy hatramin'ny nanorenana an'izao tontolo zao. Mahafinaritra vilazay Baiboly. Any amin'ny Apokalipsy izy no miteny an'izany hoe lay zanak'ondry de tsy iza fa Jesosy Kristy voavono hatramin'ny nanorenana an'izao tontolo zao. Zay manamarina le hoe lay biby zay novonoina tany Edena ka nanaovana akanjo hoditra nampiakanjona ny Adama sy ny vadiny zanak'ondry le izy. Ary efa maneho an' Jesosy. Maneho an' Jesosy. Apokalipsy ny milaza azy. Any amin'ny Genesis no seho le toe-javatra de amafisina aty amin'ny Apokalipsy hoe lay zanak'ondry voavono hatramin'ny nanorenana an'izao tontolo zao. Ndao jerevantsika le Romana 5:10 Romana 5:10 ka ny 5:9. Fa Andriamanitra mampiseho ny fitiavany antsika fa fonom-bolam-panota isika dia maty hamonjy antsika Kristy. Zay manamafy an'izay koa le Romana. Andriamanitra mampiseho ny fitiavana antsika fa fonom-bolam-panota isika. Iza nanota voalohany? Adama sy Eva. Fony nanota Adama sy Eva de fa maty hamonjy antsika Kristy, lay zanak'ondry. De fitian'ity Hébreu 7 izy namana anao. Satria miresaka asika zany zao le hoe ona eo aminy aho zisy Jehova. Aiza io? Tany anefitra ao amin'ilay tabelina kely. Amin'ny fomba ahoana no ahafahan'Andriamanitra monina eo amin'ny olona kanefa ny olony dia mpanota. Zay ny izy. Mpanota ny olona rehetra. Tsy misy manana na de iray azy. De ay Andriamanitra nanome ny fomba mba ahafahan'Andriamanitra monina eo amin'ny olona de amin'ny alalan'ny altara. Le voalohany le hoe miambo ny fahotana, bebaka de miambo ny fahotana de manatona ny altara. Zay misy an'le zanak'ondry novonoina zay nitondra ny fahotantsika rehetra. Le zanak'ondry nitondra ny fahotantsika rehetra izy de tsy iza fa Jesosy Kristy. Fitian'ity Hébreu 7:15 ty izay fanazavana hitantsika zay. Hébreu 7 ka ny 15. Koa amin'izany dia mahavonjy anatonan'Andriamanitra amin'ny alalany izy satria velona mandrakizay hanao fifonana ho azy. Zay mahavonjy tokoa zay manatona an'Andriamanitra. Zay tsara manatona an'Andriamanitra
amin'izy amin'ny anino izy amin'ny alala amin'ny alalan'ny Jesosy io manatona an'Andriamanitra amin'ny alalany mahavonjy tokoa zay manatona an'Andriamanitra amin'ny alalany izy Jesosy Kristy. Zay mahatonga lisy namana dinao hoe rehefa manatona an'Andriamanitra ao amin'le tabernakely manatrika ny voninahitran'Andriamanitra satria monina eo Andriamanitra amin'ny alalan'io toerana io de eo Andriamanitra tsy maintsy manao fanatitra zanak'ondry, tsy maintsy maka zanak'ondry de manatona an'Andriamanitra amin'ny alalan'le zanak'ondry de tsy iza fa Jesosy Kristy. Zay zany zao namana dinao de efa misy lesona lehibe ny azo raisitsika amin'izao fiainantsika ankehitriny zao hoe amin'ny fomba ahoana ka izany no honenan'Andriamanitra amintsika indray amin'izao fotoana izao dia amin'ny alalan'i Jesosy amin'ny fanatonana zay amin'ny fanatonana an'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Tsisy lalana hafa tsisy. Zay mahatonga ny Jesosy miteny hoe zay manana ny zanaka no manana fiainana, zay manana an'le zanak'ondry manana fiainana izy. Zay mahatonga Jesosy mitena zay. Tsy misy zany afa-tsy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ihany no anatonantsika an'Andriamanitra satria izy le zanak'ondry zay voavono hatramin'ny nanorenana zao tontolo zao sady zay ary izy ihany koa le zanak'ondry izay novonoina ka nahatonga ny Adama sy Eva afaka niara-nonina tamin'andro zay aza dimy koa zay tantara zay. Raha tsy nisy an'le zanak'ondry novonoina nanaovana akanjo hoditra ane de tsy afaka mihitsy ho tafaray indray amin'Andriamanitra Adama sy Eva tsy afaka satria rehefa tonga atao amin'le toetr'Andriamanitra mba hiaraka aminy niera an'Andriamanitra izy nandositra an'Andriamanitra izy zay niezaka nanao fitafiana ravinaviavy sady zay fa raha tsy nisy an'ilay akanjo hoditra avy amin'le zanak'ondry tsy afaka niara-nonina sy ny fandray tamin'Andriamanitra indray ny olombelona. Mahafinaritra zany fanazavana zany onona eo aminy zay zany lizy tsotra ny afatra raha raitsika zay fanazavana zay de hoe miambo ny fahotana ary manatona an'Andriamanitra amin'ny alalan'ilay zanak'ondry de tsy iza fa Jesosy. Fa inona ny tena tian'olona zay na re ao anatin'izay rehetrarehetra zay ao amin'ny Jaona voalohany toko voalohany ny andiny fahasivy. Jaona voalohany toko voalohany ka ny andininy fahasivy. Ny efa tsy vaovao amintsika izy io mba ho vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Jaona voalohany toko voalohany ka andininy fahasivy. Raha miaiky ny fahotantsika isika de mahatoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Zao zavatra anankiroa ny zavatra voalaza tena zava-dehibe ao. Voalohany aloha zany zavatra anankitelo ny anankiroa vokatra fa ny voalohany raha miaiky ny fahotana zay ny le ataon'le zanak'Israely rehefa miditra ao amin'le tabelakely izy manatrika an'Andriamanitra ny ataony miaiky ny fahotana sady zay miaiky ny fahotany aiza eo amin'izy amin'le zanak'ondry eo amin'le zanak'ondry miaiky ny fahotany eo amin'le zanak'ondry izy tena misy afatra an'io ry havana malala miaiky ny fahotana eo amin'i Jesosy Kristy de zay ny teneny Jaona raha miaiky ny fahotantsika isika eo amin'i Jesosy Kristy le zanak'ondrin'Andriamanitra zay novonoina noho ny fahotantsika zavatra roa amin'izay no miseho. Voalohany amela ny fahotantsika izy famelan-keloka ilay tenen'ny Hebreo hoe raha tsy misy raha latsaka tsy misy famelan-keloka satria rehefa niaiky ny fahotana eo amin'le zanak'ondry dia tsy maintsy alatsaka ny rahan'le zanak'ondry de rehefa latsaka ny rahan'le zanak'ondry famelan-keloka. Raha tsy misy raha latsaka tsy misy famelan-keloka. Amela ny fahotantsika izy satria efa nandatsaka ny rany Jesosy le zanak'ondrin'Andriamanitra efa nandatsaka ny rany
mba ho famelan-keloka atsika fa miaraka amin'izay tia ny tena zava-dehibe na aminadinao satria indraindray ohatra mijanona eo am'le voalohany ny kristiana moa zany ny olona sasany mijanona am'le voalohany fotsiny efa voavelany eloko hoe za efa ny aika za efa ny bebaka efa voavelany Jesosy ny elontsika fa azadiny fa mbola misy an'le faharoa de ahoana le faharoa manadio antsika manadio atsika izy mamelanelontsika izy ka manadio atsika ho afaka amin'ny sy manadio atsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra avelan'i Jesosy ny eloko ao ary miaraka amin'izay dioviny koa ianao dioviny de raha vao miresaka hoe manadio zany inona ny tonga de ao an-tsaina avy hatrany rano sady zay hoe zavatra niseho tamin'ny zanak'Israely tany Egypte naka le zanak'ondry izy dia afaka izy noho ny am'le zanak'ondry dia tsy maty tsy ringana afaka fa rehefa afaka ny ala tao Egypte nandalo ranomasina mena diovina zay ny izy sady mamelany eloko ao izy sy manadio atsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra dinona ny zavatra miseho am'le tabena kely na manadino ao aorianan'le altara izy tavy fisasana zay ny tavy fisasana azadiny fa le tavy fisasana ao aorianan'le altara eny le tavy fisasana fa tsy hoe le tavy ny voalohany hoe ao anao diovina aloha sasana ianao de manova am'izay ianao fanatitra tsia fanatitra ny voalohany le altara ny voalohany sorona nataon'le zanak'ondry fanavotana nataon'le zanak'ondry zay ny voalohany de rehefa mandray sy manaiky ny fanavotana nataon'le zanak'ondry le olona ka mahazo famelan-keloka mandalo am'izay izy ao am'le tavy fanadiovana dioviny izy dioviny Jesosy zay le jaona voalohany toko voalohany de efasivy raha miaiky ny fahotantsika isika manaiky ny fanavotana nataon'i Jesosy manaiky ianao fa Jesosy le zanak'ondrin'Andriamanitra dia maty no ny fahotanao raha miaiky ny fahotantsika isika de mahatoky sy marina izy de mamela ny fahotantsika satria efa nandatsaka ny rany izy de mamela ny fahotantsika izy sy manadio atsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra tavy fisasana sy le altara reo zany de jereo le izy rehefa namalala fa tena fanaraka am'izay mihitsy ny zavatra niainany zanak'Israely tany any efitra ary naverimberina foana zay fomba zay mba naverina foana zay ary azadiny fa tsy miala am'le zay fototra zay mihitsy zany tsika raha fitiantsika zany izy de hoe ny fanatrehan'Andriamanitra dia mitaky famelana ny eloka fanadiovana ho afaka amin'ny fahotana zay zany izy amin'ny akabiany hatranam-piandohana mihitsy mba hahafan'Andriamanitra monina indray eo amin'ny olona de misy mitaky an'ireo zavatra ireo mila voavela eloka ary voadio fanadiovana ho afaka amin'ny fahotana mahafinaritra fa satry foana mbola hankafizina reo toko sy andininy zay maneho amintsika n'izany fahamarinana lalimpaka sy tsy miova izany fa voafetra ny fotoana ndao indray ary apetraka mavaka ny fandarantsika androany pasteur iaraka hifavakantsika ary raina izay ny an-danitro misaotra noho ny famindraponao satria na dia mpanota azy izahay dia voalaza ao amin'ny tenao fa te onona eo aminay ianao ankehitriny efa nataonao zany hatramo voalohany mihitsy tao amin'ny saidena ary nandritra ny fotoana teto amin'ny ty tany ity dia efa nampiseho mandrakariva ianao fa te onona eo amin'ny olona mihitsy ianao mandrakizay ary mbola ho ataonao zany amin'ny andro farany any koa ary mandritra mandrakizay any amin'ilay fanjakan'andro misaotra tompo ho fahankehitriny fantatra any koa ny zavatra takiana ilaina aminay mba hahafahanao monina eo aminay ary indrindra mba hahafahanay any koa manatrika ny voninahitra mila mibebaka ary miambo ireo fahotana sy ireo faharatsinay ka manantona ny altara manantona ny sorona izay nataon'ilay zanak'ondrin'Andriamanitra dia Jesosy Kristy izay nandatsaka ny rany ary manaiky ny hodiovin' Jesosy Kristy mba ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra
tantera ao aminay izany tompo amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Mankasitraka tamin'ny naharetanao anaraka ny fandarantsika hatramin'ny farany a misaotra an'ireo namana teknisianina ihany koa izay tsy nikely soroka nampita sy nampifandray ny fotoana teto a tamintsika tsiraray avy a tamin'ny alalan'ny feo sy ny sary. Mankasitraka ny pasteur André Paradina Fanera izay mbola inoko vaovonina hatrany a hiaraka amintsika indray amin'ny fandarana manaraka. Samotena Andriamanitra.